Anisan'ny tena nagaga fa niteraka resabe ity publication izay nataony Koto Lelah Mahitsoambo ity satria anisan'ny zavatra tena be mpitia manko ity zavatra resahan'ny Koto ity. Tsy inona moa izany fa ny gadon-kira rapy. Ndeha ary ho resantsika avy hatrany ny fitsapan-kevitra izay nataony fa mialohan'izay dia abonné alohan'ny chaîne atsika. Niheritreritra ny hanao provocation moa ity zoky ity raha nanao ity fanambarana ity nefa ny zavatra tsy nampoiziny dia be de be ny malagasy maharaka an'ity sehatra ity ary be de be ihany koa ny malagasy izay mankafy ity zavatra izay nanaovany provocation ity. Nanambara moa ity zoky ity ny hoe ny rap dia tsy miditra amin'ny toerana liksa be izany fa pianiste professionnel sy jazz ary classique bossa nova raha tsy mirevireo na tsy manana fahalalana amin'ireo ianao dia tsy olona liksa ianao zay. Dia tsy tamana amin'ireny toerana liksa reny ihany koa ianao raha ohatra ka tsy manam-pahalalana amin'ire zavatra izay notanisaiko reo. Izany ny provocation izay nataony ity zoky ity ary mbola nitsindrininy hoe any amin'ireny toerana baranahana sy amin'ireny prison ireny ary ny toerana izay tsy misy fotony no ahenona izany mozika rap izany satria ny mozika rap dia mozikiny barbo ary mozikiny maboto ihany koa. Nohony zany dia raha ohatra ianareo zay mideradera ity gadona irap ity ho ity zoky ity dia tsy misy fotony ianareo zay ary tsy olona liksa. Rehefa nivoaka i fitsapan-kevitra izay nataony zoky io dia teo no nahatsapany fa malagasy dia maharaka ary malagasy dia tsy mandeha anjambany amin'ny zavatra izay ataony. Zavatra tsy noheritreretina hain'ny malagasy ity zavatra noresahany ity kinanjo anefa fa nahazo valiny nahafapo izy. Ndeha ary ho jerevantsika sy asiantsika maso ny fanehoan-kevitr'olona raha vantany vao nivoaka io fanontaniana sy fitsapan-kevitra izay nataony. Be de be moa ny olona namaly, ndeha ary hijerevantsika avy hatrany izany valiny tenin'izy ireo izany. Avy hatrany moa ity olona anankiraha ity dia namaly ankitsipo ho izy ny teny hoe ny zavatra tsy fantatry ny Koto ireny rapera ireny dia somary polyvalent satria afaka manao mozika classique, afaka manao jazz ihany koa, indrindra ireo gadona rehetra dia afaka ataon'ireny bande rapera ireny. Afaka miaina ao anatin'ny fiainana liksa ireny rapera ireny fa kosa afaka miaina anarabe ihany koa. Tsy misy tsara toy izany ry zoky izany ny fanehoan-kevitra ity olona ity. De nanao fanamarihana ihany koa moa ny sasany hoe tsy izay tianao zoky ny tsara jereo ity olona ity. Raha eto Madagasikara no akantsika ohatra hoy ireo olona izay naneho hevitra dia anisany mba azo lazaina rapera manana ny mahizy azy raha izany agrady izany ary mba mahazaka ny toerana liksa ihany koa. Ohatra fotsiny ity zao misy afisaziny agrady ary tena anisany ambony dia ambony ny sara ampidirana amin'ity fampisehoana izay ataony agrady ity. Izany dia midika fa mahazaka toerana liksa izany rapera izany ary tsy araka izay heritreretinao hoe hirany prison sy hirany ire olona barbo ary tsy mahazaka toerana liksa izany. Nohony zany dia lainga ny filazana fa hoe tsy olona liksa ireny olona mankafiny gadona rap reny ary tsy tamana amin'ny toerana liksa ihany koa ny olona mankafy izany vazo rap izany ary indrindra mo tsy mendrika ny toerana liksa ny gadona rap. Lainga ary lavoko ankitsirano hoy ireo izay namoaka ny fanehoan-kevitra nanoloanany ity fitsapan-kevitra izay nataony zoky ity. Aveo ihany koa ny zavatra mila fantatra dia matetika ireny olona mivohy ny gadona rap reny dia manam-pahaizana ary manam-pahalalana indrindra manam-pahendrena fa tsy araka ny zavatra hitantsika hoe ireny barbosy ireny olona taizana rabe ireny. Ny olona mitondra izany fotom-pisainana rap izany dia mitondra fananarana ary mitondra fankaherezana ho an'ny mpiaramonina indrindra ho an'ireo mpankafy azy, indrindra moa ny tena zava-dehibe ao anatin'izay mozika rap izay dia no izy miady amin'ny tsirariny ary mitaky ny fitoviana, tsy manaiky ny kolikoly ary mitifitifitra ny fanjakana raha ohatra ka manao izay tsy manaraka ny lalàna. Izany no tena mampiavaka ny gadona rapy ary izany no tena mahasarobidy io gadona io hoy ireo zay naneho ny heviny.
fa kosa tsy toy ny ireo gadonkira sasany izay tsy misy hafatra afatsy ny fitiavana sy ny fisarahana ary tena mankaleo ireny gadona ireny fa tsy mba misy aingam-panahy ary tsy mba misy sakafom-panahy mba hazo ao anatiny. Enina teny izay ampiasain'izy ireo dia tsy mba misy fehezanteny izay tena lalina mahavelombelona ny fanahy, fa any anatin'ny rap kosa dia tsy mba toy izay, feno fehezanteny izay mahafinaritra ary mahavelombelona ny fanahy, feno fehezanteny izay mahatony ny fo ihany koa. Raha izay ny amin'ny artista malagasy rapera hoy ireo zay mpaneho ny hevitra dia ndeha ary hijerevantsika koa ny rapera any andafy na ireo amerikanina izany na any ala France. Tsy mitombina izany zavatra teneninao izany hoe tsy mazaka fiainana liksa ary tsy olona liksa ny olona rapera izany. Aka ohatra fotsiny isika ny hoe Jay-Z ve dia tsy atakatra ny Videlix ary Booba ve dia tsy atakatra Videlix ihany koa. Tsy teny any Kanye West aho satria Kanye West dia 150 millions de dollars ny fortune, nohony zany ry zoky aza miteniteny foana fa tsy mitombina izany zavatra lazainao izany. Nareo dia mba milaza intelligent ihany ve dia tsy maharaka ny zavatra mandalo izany. I Kanye West dia 155 millions de dollars fortune, izany ve dia tsy atakatra ny Videlix. Ny zavatra rehefa tsy ankafizina dia tsy tokony aratsina ary samy manana ny tiany daholo isika rehetra. Nohony zany dia tsy miombon-kevitra aminao amin'ny ity fanehoan-kevitra izay ataonao ity fa tena tsy misy fahamarinany. Be de be ireo rapera any andafy dia mpanankarena daholo ary tena mpanefoefo fa tsy olona mijaly zany. Toy ny Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem ireny dia mpanankarena daholo fa tsy mba olona mpangataka eny amin'ny lalana eny. Ary mba mitadidiny zavanisy zavanandalo ianao ry zoky fa raha tena natsikakitra ianao tamin'iny propagandy 2024 izay nilatsahany Andry Nirina Rajoelina iny dia anisany tena nampalaza ny hirany tamin'izany fotoana izany afa rapera ihany, tsy iza moa izany fa Rabosa izay nanao ny teny hoe donakely iny le filininy Zandrikely. Izany dia midika fa mazaka ary tena manana ny mahizy azy raha izany rapera izany ary be de be ny rapera ao Madagasikara dia eny amin'ny ministera daholo izy ireo miasa ary mahatakatra ny fiainana liksa indrindra mavita manao spectacle amin'ny tany liksa ihany koa. Raha tena hilazan'ny fahamarinana isika dia ny Skosy sy ny Dombolo no gadona tena tsy mazaka ny toerana liksa ho izy ireo. Zay ny fanehoan-kevitra sy ny ady hevitra nisy tamin'ity fitsapan-kevitra izay nataony lehilahy Mahitsoambo ity ary tena nahagaga ny maro fa tena be de be ny nahavaly ary tsy misy nahavaly mo izy raha vantany vao nanao io fitsapan-kevi-bahoaka io. Mety provocation izay zavatra nataony fa kinanjo be de be ny olona mahalala ny mikasika an'ity gadona rapy ity. Apetraka atsika hatremo ny mikasika an'izay ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana eram-po eran-tsaina ianareo rehetra navita ny haino sy ny hagatra ny video hatramin'ny farany ary mbola miangavy ianareo ihany koa ny mbola hanaraka ny video manaraka. Zay fa hametra beloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka koa ny manao ny misimisy. Veloma tompoko, tsao dia mazotoa amin'ny zavatra rehetra zay atao.